pejy ny toekarena kosa indray misy ireo milaza fa tokony hofonana ny midina ny marché interbancaire de devise ho an'ny mpahay toekarena Hugo Johnson kosa dia mitana andraikitra lehibe izany midy izany ka tsy tokony hofonana. Io zany mahatonga resabe koa izy io. Le mid dia azo lazaina hoe izy zany no nomena andraikitra amin'ny fahafantarana hoe ohatrinona ny vola mivoaka, ohatrinona ny vola miditra eo amin'ny tsena lehibe io. Bankiza no nahazo an'ilay izy, bankiza no mila an'io dia ahoana ny fifanakalozany ao amin'ireo banky ireo. Ohatra zany zao hoe manome ohatra mila manafatra solika ohatra zao vela dia ny banky ny BFV dia tsy manana tsampy ny volan'ny BFV dia lasa izy mandeha maka vola any amin'ny BOA na any amin'ny BMOI na any amin'ny BNI hoe mba meo devise zay tia ny vola ariary dia zay le marché interbancaire. Zany hoe ao zany no tokony miodikodina zany le devise rehetra misy eto Madagasikara. Ary io zany le marché interbancaire ahafantarana tsara hoe iza no mampiasa an'le vola avy aiza io dia eo zany moramora kokoa ny asan'ny samifinina amin'izay fotoana izay. Omena tsiny zany le mid fa ny mid ange tsy miditra amin'ny fidinan'ny